Komina iray ao anatin'ny distrikan'ny Arivomamo, faritra Itasy, ny komina ambonivohitry Imeritsiatosika. Ben'ny tanàna 5 no voafidim-bahoaka ny fandimby tao hatramin'ny na komina ity komina ity, ka indro ary ampahafantariny ben'ny tanàna andriambololona Parsoatsika ny famtinana ny tantaran'izany komina Imeritsiatosika izany. Eny taona tamin'izany 96 ny maire teto dia Personam, hitomboka la maire Marcel, docteur moa izy. Ny nanombohan'ny commune teto Madagasikara satria talohan'ny dénomination hoe commune na hoe vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana collectivité territoriale décentralisée dia natsoina hoe firaisam-pokotany. Fa ny maire Tsaroako izay hoe nofidiana nanomboka teo amin'ilay nitononoko teo dia tao aorianany moa nisy any maire Personam ihany koa Rabetsimamanga Claude. Tao aorianany Andriamatoa maire Rabetsimamanga Claude dia nisy any maire Rivo mbola any Soamatsara izy amin'izao. Tao aorianany maire Rambelisan Rivo dia nisy any maire Andriamampianina Personam, efa nodimandry ihany koa moa izy dia tao aorianan'izay PDS moa zany no teto. Dia io PDS io no niara-nifaninana tamin'ny tena tamin'ny fifidianana. Dia ny PDS premier vice PDS niakatra PDS Vonjimaika izay nanao famindram-pahefana tamiko izay tsy vita tanteraka satria nindosan'ny fahafatesana ihany koa izy. Ireo zany raha tantara ny mpitondra nataoko hoe nifandimby izay niaraka tamiko région Itasy, faritra Itasy, distrikan'ny Arivomamo. Raha ao anatin'ny distrikan'ny Arivomamo dia mivondrona commune 320, izany hoe anisan'ireo commune 320 ireo izy manana velaran-tany 370 kilometatra tora-droa ary manana fokotany miisa 930. Izay zany izy raha amin'ny lafiny hoe ara-pahafantarana azy. Ny fivelomam-ponina dia mizara sokajy maromaro ohatran'ny hoe araka ny filazantsika secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Secteur primaire moa anisan'ny bahatoerana ny resaka hoe fambolena sy fiompiana satria misy an'ireo fokotany tena mbola miaina ao anatin'ny tontolo ambanivohitra tanteraka amin'ny fambolena sy fiompiana. Mampiavaka kely anazy moa dia ny resaka voly avitra na ny hoe culture contre saison izy tsika, eo koa ny voly vary vaky ampiaty, fotoana mihitsy tsika izao anatin'ny hoe voly vary vaky ampiaty manomboka amin'ny famafazan-ketsa, manomboka mandrangaraga ny olona ny asa vadibainga ao anatin'izay. Tsy dia misy loatra eto aminay ny toerana vary aloha satria amin'ny faritra Lemakbe tsy mitatatra iny ny tena misy an'izay vary aloha izay. Ny fambolena ihany koa dia mazava ho azy ny mpamboly dia manana omby sarety, ny omby sarety izay manodina ho zezika iaisany tantsaha. Ary mampiavaka kely azy koa dia ny fambolena kisoa. Ngaminareo mankaty zao dia mpivarotra provandy tsy mpivarotra provandy roa. Ny vokatra izay vokarin'i Imeritsiatosika dia mamatsy ny tsena an'Antananarivo dia mamatsy koa ny tsena anatiny. Izay zany izy amin'ny ankapobeny niditra teto ny tena ny taona 2024 teo amin'ny 55 000 habitants, 5,500 teo ny mponina. Amin'izao officieusement zany hoe tsy vokatra amin'ny fomba ofisialy akory fa tombatombana amin'ireo enquête madinidinika ataonay dia mananiky ny any amin'ny efa rahetsy na latsaka kely eo ny mponina Imeritsiatosika amin'izao. Tsy hoe nerin'ny teraka be akory tao anatin'izay 10 taona zay, fa ao anatin'ny resaka démographie na ny fomba fanisana ny mponina ny resaka statistika dia misy ny atao hoe fifindra-monina, ny isan'ny teraka, ny isam-pahafatesana. Ny mpifindra-monina zany anisan'ny hazakazaka tao anatin'izay 10 taona izay amin'ny maha-commune Carrefour amin'ny Imeritsiatosika, izany hoe ambom-pionana. Be dia be ny commune manodidina tsy maintsy mandalo eto Imeritsiatosika na mivarobokatra na miantsena isaky ny tsena Alarobia, raha tsy tena hoe commune Ambomandry, Morarano, commune Miandrandra, commune Maintsiarivo ary hatramin'ny faritra Vakinankaratra commune Benjy ary moa mandalo eto, ny commune Arivomamo, commune Ambatomboravavy, izay maha-Carrefour azy ka izay maha-ambom-pionana anazy zay indrindra moa ireo faritra vao amin'ny ataontsika hoe ndandeo izy tsika na faritra Manalalondo mihazakazaka be ny fifindrana monina maketo amin'ny maha hoe le eto an-drenivohitra efa maka endrika an'ilay grande ville, ny grande ville ilay antsoina hoe mahasiton'olona satria
moramora iainana, mivarobatra kely amoron-dalana izy dia velona, mikaramarama kely izy dia velona, dia betsaka no tamana automatika ao anatin'izay hoe andrenivohitra eto Mieritseritosika izay. Izay zany amin'ny ankapobeny raha hoe tany saina fohifohy mahakasika Mieritseritosika, niezaka moa izay tao anatin'izay 10 taona izay, nanao izay azo atao mba hampifanarahana tanàna ny Mieritseritosika azy, na ara-potitra-afitrasa na ara-pandaminana, kanefa ihany koa tsy lavina fa mbola mety misy ny lesika ao anatin'izay. Ny antony ireo nanao exode rural, ny fomba mety izay niaina ny tany amin'ny faritra ambanivohitra tany, raha ohatra hoe tsy resaka fa tsy ny fiompiana kisoa fotsiny dia ny fomba nataony tany ihany mety fomba ataony eto, dia ny ranotakisoa mety lasa mivoaka amin'ny arabe, ny fahaterena amin'ny lalana satria mpivarotra amoron-dalana anisany tsy voafeta ao anatin'ilay izy. Izany rehetrarehetra izany ekena fa nisy ezaka tsara be nataonay, be dia be, fa misy koa ny mbola ezaka ao anatin'ny resaka assainissement, mbola ezaka ihany koa izay zavatra izay noho ny fitombom-ponina vetivety. Premier mandat dia nametraka ny symbole amin'ny fotodrafitrasa voalohany hoe ny lapan'ny tanàna, ny deuxième mandat dia ny tsenaben'ny firaisan-kina, izany hoe ny 20 ka hatramin'ny 420 ny 5 ka hatramin'ny 20 fa maninona moa no safidina nanao lapan'ny tanàna symbole ho an'ilay tanàna voalohany satria équitable, ara-dravina. Ny fokontany 30 rehetra dia mampiasa ny commune avataniko teto ngamba hitanareo itsy avaratra itsy tsy mifanaraka araka ny tokony ho izy. Dia ny lapan'ny tanàna zany na ity hôtel de ville aty dia anisan'ny symbole izay hoe hitambara ny fokontany 30 rehetra. Tsy midika akory zany hoe io ihany natao, fa rehefa avy eo an'izay raha manao lalana menavaratra dia mety ho an'ny menavaratra ihany, raha manao sekoly menatsimy dia mety ho an'ny menatsimy ihany. Nisy an'izay misandrahaka pitsopitsony fa tsy maintsy nasiana foana hoe symbole hitambarany rehetra. Ny deuxième mandat dia nametraka ny tsenaben'ny firaisan-kina satria ny olona miantsena aty daholo, larobia ny andro tsenana larobia Mieritseritosika, miantsena daholo ny olona, na ny tsy Mieritseritosika ary dia miantsena, zany hoe ara-drariny tsara ilay fotodrafitrasa. Avy hatrany zany dia mora ny nanao fanentanana ny olona amin'ny fandraisana anjara, ny alony nametraka an'ilay hoe ny olona ny harena voaloha na hoe capital humain. Tsy ilay olona manome vola akory nazaraina hoe ray alina isan-da, tsy izay, fa misy olona mandray anjara mivantana raha tsy teny afa-tsy ny nanao lapan'ny tanàna zao dia 9 isan'andro manœuvre teto isam-pokotany, izany hoe izay mihitsy le hoe izay misy any aman'olona fa tsy hoe nanentana ara-bola. Ary rehefa nandeha an'izay fotodrafitrasa dia mora taminay ny entana ny fanentanana ara-ketra, izany hoe mahatsapa ny olona hoe ny vola izay ampidirina ao amin'ny commune tsy makany poche monsieur le maire, fa io ny zavatra mivaingana tao, tsy ny lapan'ny tanàna ihany akory. Dia ohatr'izay koa ny tsena mbola nanao an'izay amin'ity troisième mandat ity dia ny symbole ho an'ny troisième mandat iraisan'ny fokontany 30 dia ny fanatanterahana ny trampokon'olona izay zara nametra-panontaniana hoe troisième mandat fa tokony mba akaikaina kely satria raha antsika malala moa ny tena prétendant candidat présidentiel, nefa mbola somary niditra tamin'izay fotodrafitrasa ngeza sy goavana izay ihany. Tsy mampaninona moa izany satria mba trampokon'olona manko tena ilaina be eto aminay, ilay trampokon'olona teo aloha tsy maintsy nyravana izay tsy mifanaraka intsony amin'ilay iainana ankehitriny sy ny zavatra misy dia na lehibe azy na somary goavagoavana ary tena hoe mbola enjana ihany koa. Ny fomba nanatanterahana an'izy ireny dia araka ny teneniko teo hoe fandraisana anjara mivantana, misy koa fandraisana anjara ankolaka, tsy avelana hiady varotra ny olona rehefa manao service eto amin'ny commune satria raharam-panjakana tsy azo iadiom-barotra, fa resena lahatra izy hoe ny vola ampidirinareo eto nge dia hanasoavana anareo ihany. Resaka redevabilité na tamberina andraikitra zany dia rehefa tsapan'ny olona izay fifampitokisana amin'ny mpitondra sy ny entan'izay dia tsy mitaratana mepaka ny olona amin'izay fampandrosoana, fa ny atao hoe partenariat financier ivelany tsy dia hoe nisy loatra izay ankoatran'ireny zavatra madinidinika hoe miara-miasa amin'ny PAGLI, miara-miasa amin'ny région hafa amin'ny resaka mety hoe tohana ara-teknika, formation etsetra na fotodrafitrasa ataontsika madinidinika, fa rehefa fotodrafitrasa tena goavana izay nataonay teto dia je ne fais que suivre mon destin, fa tsy idirantsika lalina izy satria question mety hoe lafiny ara-panahy, fa amin'ny fotoana hafa velabelarintsika izay. Fa amin'ny zavatra hita maso indray dia ny zavatra tsapako dia ny homana ny hitondra, satria raha hitondra Madagasikara dia ny homanako voalohany hoe akatra kefa hifotony ny commune. Rahantsika malala fa mitovy rafitra amin'ny fanjakana, misy rafitra mpanatanteraka, misy rafitra mpanao lalàna ary misy rafitra mpanara-maso, toy izay koa ny firenena. Dia azoko lazaina zany hoe tsara toerana raha nitondra ny commune Mieritseritosika
tao anatin'izay rafitra anankitelo séparation de pouvoir zay. Ny tiako ambara dia zava-dehibe ny fahavononana fa tsy par accident na tonga anao ben'ny tanàna, ary tsy taitaitra andrandram-bao amin'ny resaka politika politisianina hoe omaly hafa ny lokony entinao dia androany hafa dia rapitso hafa, fa nanaongana n'ilay entité hoe tanora mijoro ny teny ary mbola io foana no voizina, dia ny tady an'ilay foto-kevitra sy nametraka amin'ny mahazava-dehibe an'ilay hoe fihavanana, satria izay fihavanana izay ny hitako nampisy ny stabilité tamin'ny ara-pitantanana, tsy hoe tsy maty manota akory fa toetra leadership fean'izany. Rehefa ny voniny ianao nitondra, tsy mora ilay izy fa sarotra, dia mi-assumer ny responsabilité rehetra mihitsy tamin'ny taona nanomboka ny 2024 fa ny taona 2023 moa vao vita izay taiziko izay. Territorialité, régionalisation et incohérence du découpage administratif de la région Itasy Madagasikara. Izany hoe raha miresaka faritra Itasy tsika dia izay resaka incohérence resahanao izay mihitsy no hoe manahoana mieritreritosika 20 kilometatra mialana Antananarivo eo Anosy point 0, kanefany ao anatin'ny faritra Itasy izy, faritra Itasy ny renivohitra ny Miarinarivo. Izany moa resaka ataontsika hoe fifandroritana amin'ny lafiny ara-jiografika ny tena geografy rahateo, fa tsy valapatra amin'iny fa rehefa nitantana teto aloha ny tena dia natsikatra an'izay zavatra izay, fa niraisina indray nefa ny pozitivena ilay izy hoe mahakaiky any Antananarivo, betsaka ny flux fifamezivezena, ambom-pionana hozy ahy teo na Carrefour, dia tamin'ny alalan'iny nanararaotana hoe inona avy ny zavatra avolenta na potentialité afaka trandrahana ahafahanao mampandroso an'ilay tanàna. Dia amin'ny fotoana hafa angamba ny velabelarintsika izay, satria somary akademika kokoa, teknika kokoa mba tsy hamono amin'ainan'ny olona, fa ny amezako azy hoe anisany sedra ny sedrainy tao anatin'ilay fampandrosoana ny faritra hoe administrativement miverin-dalana mankany amin'ny faritra Itasy ianao amin'ny lafiny Antanatohatra ara-panjakana, fa niazahana koa nefa nanetry tena tao anatin'ilay izy, satria izay aloha izany zavatra misy hoe ny faritra Itasy ny Ray aman-dreny, ny distrika ny Ray aman-dreny, dia najainy izay ambaratonga-pahefana izay na inona na inona. Nitetika asa Tanamasoandro ny voasariky mieritreritosika, fa tsy mieritreritosika, tsy ny Tanamasoandro no nahasarika ny resaka fampandrosoana. Izay ary mbola nitolona tao anatin'iny, satria misy accaparement na terrain 640 hectares atao ngamba natadidinareo, ireo fangalana tany fivelomana, trano fonenana, fambolena, fiompiana, dia anisan'ny tolona ary isaorin'Andriamanitra tamin'ity taona ity izany naomby ny tolona nitsahatra ny tetika asa Tanamasoandro. Olana nivana ary ny tao anatin'ilay satria tsy voavava tsara, izay ilay mila fihavanana. Ianao nge rehefa manao fotodrafitrasa dia tsy ilay fotodrafitrasa manjelanjelatra ny tonga dia mahafaly ny olona, fa rehefa tsy tsemboka tao izy ary tsy tafiditra lalina izy dia tsy dia asia mividiny koa ilay izy. Fa zaho zao nanao ohatra hoe nanao lapan'ny tanàna, nanao tsena, nanao lalana, tsy manomboka ny fotodrafitrasa io raha tsy mahavita fampianarana an'ilay vahoaka dia mamory vahoaka dia mampandray anjara an'ilay vahoaka, dia tafiditra tsara ao anatiny izy, ka raha naharatsy an'ilay izy dia mandrora ny tsy lany, satria izy partie prenante na acteur principal na mpandray anjara mivantana ao anatiny. Fa nitetika asa Tanamasoandro ke ohatra ny hoe teny midiny, dia en plus amin'ny fanampin'izay be dia be ny fangalana tany tao anatin'ilay izy 900 hectares ho eo teo. Tsodrano nefa zava-mahery ny tsodrano, fitomboana zavatra tsy araha-tsodrano, arahana savorovory, dia politique générale de l'État io, fa tsy politika locale, izany hoe tsy politika ity fotony, fa ao anatin'ny loi de finance initiale no midéterminer anazy, satria fonctionnaire ny ao ny ara-potodrafitrasa ihany koa. Fa na izany ary tsy hoe akory hoe mijery fotsiny, fa be dia be nge zao misy mpampianatra eto aminay subventionné ny commune, misy fotodrafitrasa ara-tsekoly nge zao ny commune nanao anazy, le délocalisation andresahanao teo nge zao mba ialana amin'ilay resaka tapage ohatra,
fikortanan'le mpianatra amin'le faneligelenina mpivarotra sy ny sisy. Izay rehetrarehetra izay dia mila fahendrena be fahaizana fiara-miasa amin'ireo ambaratonga. Izany lafin'izany dia ataoko hoe lafiny ara-teknika tanteraka. Izay tsy dia nananankolana amin'izay fitondrana fandimby tamin'ny resaka sehatra ara-teknika. Ny ara-politika tsy niditra, tsy nisolelaka. Fa ny ara-teknika, nisy teo ny rejima tamin'ny andron'ny HVM, dia niditra ny rejima Rajoelina, dia niditra indray ny rejima refondation. Dia ara-teknika foana ny fandraisako raha vao amin'ny sehatra ohatran'izay, fa miezaka tsy manao fitsabana amin'izay tsy andraikitra, fa izay tokony andraikitra kosa dia manao izay tandrify. Izay misy fotoana ohatra hoe député territorial décentralisé na ny vondrom-bahoaka Tsinjaram-pahefana dia manana ny fahaleovantena ara-pitantanana. Izay maha-vondrom-bahoaka i Tsinjaram-pahefana anazy. Tsy misy lalana zany no miteny ka hoe ny ben'ny tanàna tsy maintsy manaraka ny loko politika an'izay fitondrana misy eo, fa manipulation politique araka ny voalazanao. Dia za koa mba anisan'ny tratran'izany tsindry izany. Fa rehefa tonga izany dia miezaka foana manao resaka objectif na lafiny ara-teknika. Za zao raha resaka taramasoandro dia ara-teknika ny tondrako anazy. Ny tena koa ao anatin'ny sehatra fanajariana teo ny fianarana Andratovina, dia tsy voatery akory tsy maintsy manaraka ny loko hoe orange any teo dia tsy maintsy orange, fa tsy maintsy misy aloha zany tsindry ambadika hoe ianao rehefa tsy manaraka ny rivotra mandalo dia zao. Araka ny teninao taream-piandohana hoe tsy misy école des maires zany, fampianarana ho ben'ny tanàna tsy misy zany. Ary tsy misy ben'ny tanàna zany 1695 commune ka hoe navita nanara-dalàna zato isan-jato, na ny mpitondra mpanatanteraka eo anivon'ny fitondrana firenena ary laingaka hoe navita nanara-dalàna zato isan-jato. Fa misy an'ilay sotoavina hoe fihavanana mirekorira makany amin'ilay norme sy valeur hoe marina, rariny sy hitsiny, iny ny foto-kevitra sy prinsipa ny joroana amin'ny lafiny ara-pitantanana, dia tsika malagasy mino an'ilay hoe tody tsy misy fa ny ataony miverina, ny azonao amin'ny makarakara hivoaka amin'ny kiloadoka, raha zavatra amin'ny alatra ny amelomanao vady aman-janakao na dia tokony monde de fond na ny fangalaranao, tsy rariny izany dia tsy marina dia tsy hitsiny, dia hitodiny tsy mety ataonao ianao amin'izay lafiny ara-pitantanana izay. Ka izay ny ataoko hoe ny fahombiazana kely hita angaha dia ny fiainana an'izay sotoavina malagasy izay hoe enjehan'ny eritreritra ary manao an'ity zavatra ity tsy araky ny rariny. Fa ianao afaka manao zavatra ara-dalàna fa tsy ara-dravina. Ngamba ianareo teto Madagasikara nisy commune ny vide au vive na 50 000 ariary ny pièce na tavoahangy anankiray. Mety ara-dalàna ny pièce nanaovana anazy fa ara-dravina ve izay? Dia tsy maika be any amin'ilay hoe ara-dalàna fa inona ny rariny, na io resaka fanaovana miordonné na ny ordonnateur amin'ny resaka famoaham-bola io ary, dia izay zavatra izay no mibaiko ny feo amin'ny fieritreretanao hoe rariny sy hitsiny ve ny décision niraisinao. Dia iny ny prinsipa nijoroako hatramin'izay.